Hafaliana mitafitafy sy hafaliana tsombitratra moa ho an'ireo zay mpankafy an'i Cristiano Ronaldo satria nentiny CR7 hanao finale i Portugal. Iresin'ny Portugal tamin'ny isa 2-2 i Allemagne ny Al tamin'ny iny lalao manasadalana amin'ny Ligue des Nations iny. Nitarika i Allemagne saingy nosahalan'ny Portugal ary novitain'i Cristiano Ronaldo teo amin'ny minitra fahavalo ambin'ny polony amin'ny ekipa Allemagne. Noho nahafaty fanindrony moa i Portugal dia nanomboka naherisetra ity lalao ity ary betsaka ny karatra mavo izay nozarain'ny mpitsara. Androany alakamisy kosa no fantatra izay hanao finaly amin'ny Portugal, la Frantsa vesa Espagne. Sambasambany koa nangetony moa iny Cristiano Ronaldo iny koa dia tsy mahagaga raha aravona ho an'izay pomba azy. Tompoko vavy izy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka zay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana, aboneny chaîne antsika ary asio zay amin'ny video, indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Dia aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Dao ary tompoko lahy, dao ary tompoko vavy. Resaka mikasika ny tsenaben'ny boky 5 moa isika, nampidirina amin'ny sehatra nomerika ny famakiam-boky. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny andron'ny talata lasa teo 4 jona 2024 teny Anosy, manoloana ny tranomboky pirenena ny tsenaben'ny boky 5 izay notarindra matoa Mara Volamiranty Dona, ilay ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Hetsika mahagitra 3 andro moa ity hetsika ity izay nanomboka ny 4 ka hatramin'ny 4 jona ity tsenamben'ny boky ity. Nitondra lohahevitra manaraka ny hetsika amin'ny ity taona ity moa ny nomerika ho vavahadin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny vakiboky sy ny fanabeazana. Tanjona lehibe amin'izany moa ny fampidirana sy fampifandraisana ny tontolon'ny boky amin'ny sehatra nomerika ho fomba iray hanatonana bebe kokoa ny tanora sy hanatonana indray amin'ny tontolon'ny vakiboky. Tsy latsa-danja amin'izany moa ny hanentanana indray ny kolotsaina ny famakiam-boky ao a Madagasikara. Miisa 420 ireo trano eva izay nandray anjara amin'ity tsenabe ity, ahitana ireo mpisehatra manontolo amin'ny sehatry ny boky toy ny mpanoratra, mpanonta, mpanaparitaka ary mpivarotra boky, indrindra ireo trano fivarotam-boky. Anisan'ny tonga nanome voninahitra ny fanokafana ihany koa ireo vahiny manan-kaja toa any Andriamatoa Laurenti izay masovohany OIF ao a Madagasikara ary Ramatoa Fenitra Andrianarisoa ilay mpitarika ny tetikasa resursa edikativa ao a Madagasikara. Tazana nandritrany izany ihany koa moa i Ramatoa Agnesy ilay mpanolotsaina iraisam-pirenena momba ny boky aty Afrika ary ireo mpiara miombonantoka maro hafa izay tsy voatanisa. Rehefa avy nilaza mikasika aniny boky sy ny tontolon'ny famakiam-boky iny moa isika dia ndeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny filohany Antenimerandoha olona tsy iza moa izany fa Generaly Richard Ravalomanana. Anisan'ny paritaka ny Andro Omalmo resaka fanamelohana ny fitoriana ny filoha lefitra voalohany ao amin'ny CENI. Melohana tanteraka ny fanenjehana nataon'ny filohany Antenimerandoha olona Generaly Richard Ravalomanana amin'ny filoha lefitra voalohany CENI hoy ny filohany CENI Dama Arsène sy ireo mpikambana mahagitra ao aminy raha nanao fanambarana ny Andro Omaly. Anisan'ny lazain'izy ireo tamin'izany moa ny hoe mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna mamagitra ny satany ireo mpikambana ao amin'ny CENI io fanenjehana io hoy ny fanambarana nandritrany izany fanambarana ny Andro Omaly izany izay hita tao amin'ny CENI Madagasikara. Manoloana io fitoriana ny filoha lefitra voalohany CENI io moa dia nandefa hafatra ihany koa i Richard Ravalomanana hoy izy nilaza hoe tsy izaho no nitory azy hoy ny filohany Antenimerandoha olona. Generaly Ravalomanana Richard na hoe filohany Antenimerandoha olona dia tsy niandry ela fa namaly avy hatrany ny fanambarana izay nataon'ny CENI ny Andro Omaly izay nanamiloka ny fanenjehana nambarany izy ireo fa nataon'ny filohany
fanatanterana merando olona any filoha lefitra voalohany seny teo anivon'ny cybercriminalité. Anisany nanome fanamarihana ihany koa moa ity generaly Richard Ravalomanana ity, izay nolazainy ny hoe azo hamarinina raha misy fitoriana nataoko sy nosoniavaka any amin'ny directeur d'enquête na any amin'ny fampanohavana hoe hatrany ity generaly Ravalomanana Richard ity raha nitondra izany fanamarihana izany, raha nitondra ny teny fandavana hoe tsy izy no nitory ary tsy avy amin'ny velively izany hoe fanambarana izay nataony ity generaly ity. Rehefa avy nilaza ny mikasika aniny generaly Richard Ravalomanana iny moa isika dia ndeha isika hilaza kely ny mikasika any Lalatina Rakotondrazafy ilay ramatoa ny Faratsiho. Izy ity moa dia resaka didimpotra vahobe izay tany Valabetokana Faratsiho. Raha araka ny nambarany moa dia komina faha-efatra ao amin'ny distrikany Faratsiho nanaovana ity hetsika ity i Valabetokana ny andron iny alarobia 4 Jona 2024 iny. Nilaza moa ity ramatoa ity fa mahatsiaro maivana rehefa mbola tahihany avoka afaka mbola miasa manampy sy manompo ny pirahitany razana. Io fagnorana fahobe io moa dia mazava ho azy fa memempona ny fanaovana ny didipotra ny ampy fizarana kilalao ho an'ny zazakely izay natao hasoavana nandritran izany andron alarobia izany. Nisy efa 17 taona ny zokiny indrindra natao izany ary Lalatina kosa dia tsy nanadino ny arahabaririnina daholo izy ireo ary indrindra ny rary izy ireo ihany koa tsy ho ela fery. Iarahantsika mahafantatra moa fa ity ramatoa ity dia misaotra ny fitondram-panjakana sy ny tompon'andraikitra rehetra foana no asany isanandro noho ny ity hetsika ara-pahasalamana ity dia tsy adinony ihany koa ny nankasitraka hatrany ny ekipan'ny fahasalamana any Faratsiho tena manatanteraka ilay politika ny fahasalamana ho an'ny rehetra ary manakaiky ny vahoaka hatrany hoe hafatra izay nambarany ity ramatoa ity. Noho ny farany moa no nolazany ity ramatoa ity ny hoe mbola mitohy hatrany ny hetsika amin'ireo kominina hafa Faratsiho tanànako Valibabena fitiavana fa tsy fankahalana feno fankasitrahana hoe ity ramatoa ity. Izy ity moa dia tsy omena tsiny ary rariny raha toa ka mirehareha ity ramatoa ity satria fitsarana mitety vovotra sy didipotra fahobe izay nisy tany Valabetokana Faratsiho. Ity hetsika goavana izay nisy tany Valabetokana distrikany Faratsiho ity moa dia hetsika goavana rososina izay nokarakarain'izy ireo ny andro iny alarobia iny dia ny fitsarana mitety vovotra mba hanomezana solokopia fahaterahana fahobe sy didipotra fahobe ary mbola memempona daholo ny hetsika rehetra satria hanamevanana ny fahasahirana ny mponina eny ifotony eny no tena tanjona. Tsy vitan'izany ihany koa moa dia araka izay efa nolazaintsika teo mbola nahazo kilalao koa ny zazalahy kely rehetra izay vita hasoavana. Izany indrindra no antony ilazako hoe rariny raha toa ka mirehareha ity ramatoa ity satria tena hetsika goavambe izay rososina mihitsy izay nisy tany antoerana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay moa ny namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavy ny resaka hametra beloma izahay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray eo.